fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Mba manayay ahareloza izy fa tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony, voatohana ny fony ka tsy atahotra izy mandra-pifaly ny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Na mafy izy eny nanome ho an'ny malahelo izy, ny marina maharitra mandrakizay, isandratra amboninahitra ny tandrony, na raha tsy fanay kosa ahita ka ho sosotra, hidivazana izy ka ho levona, ho foana ny fanirin'ny ratsy fanahy. Alleloia. Miderany Jehovah ianareo mpanompony Jehovah, miderany ianaran'i Jehovah, isaorana ny ianaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filetehany, no hiderana ny ianaran'i Jehovah.
tompo sambatra tokoa ny olona manana anao lay Andriamanitra fiainana, manana anao lay mpamonjy, manana anao lay sakaiza mora azo indrindra amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao izay raha mbola omenao indray fotoana afaka miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tsara loatra ianao, ary fantatray fa teanao zavatra tsara mandrakariva ihany koa ianao eo amin'ny fiainanay. Mankalaza anao zay Jesosy Kristy tompo, misandrata amin'ny avy indrindra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mba ho hitan'ny olona taratra eo amin'ny fiainanay izany fahatsaranao izany, indrindra fa eninivony reny olona zay mbola tsy mahalala anao ireny. Ao anatin'izao fandarana zao dia te hametraka ny toe-po amam-panahinay izahay, mba ampianaranao inay indray, mba hanomezanao torolalana anay tanora indray, hahatonga anay andeha araka ny sitraponao amin'ny fiainanay manontolo. De ny fanahinao ny Kristy tompo no omba ny tsiraray avy ary hiteny aminay naizanaiza toerana misy anay amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra Kristy tompo, amen. Dia mananitra ny fiarabanantsika rehetra indray namana roa Kamira Falimanana atao anatin' ity fandarana isika samy isika ity. Inona ny masaka azo atolotra indray ary ho antsika tanora. Betsaka ny mety azo andrahoana, betsaka mety azo karakaraina, fa maro amintsika tanora no maniry hanana asa eo amin'ny fiainana, miasa mafy mba ahita asa. Maro amintsika tanora no ohatry mitomemepona ko ohatry ny hoe tsy mahita tao izany, fa anio isika dia iresaka indrindra hoe misy asa zay atolotra anao raha mahaliana anao izany asa izany, asa zay ahita tombotsoa amin'ny fiainana, ary asa ihany koa zay ahitana fifaliana ny manatanteraka izany raha ohatra ka sitrakao. Zay no votoatin'ny fandarantsika anio hoe misy asa sahaza ho atanora amaha kristianina, ary asa tsy hoe tokony ataoko fa tsy maintsy ataoko raha ohatra ka te mbola hiaina eto amin'ity fiainana ity ihany aho, ary amin'ny tontena ho kristianina ihany koa. Fa meloha zany rehetrarehetra zany de zao hoe tiatsika tanora ny manaradiny tompo, marina zany sa tsy marina, ary mamitsika ihany koa no midera azy. Fa izao akambatsika reo, ataotsika ankiry zany zavatra izany. Fantatro fa hainao ty hiri ty, fa angatahako ianao any anivon'ny tokantranonao any, hiaraka hanaraka izany hira izany, hiventy izany hira izany, ary hanambara ny fandresen-dahatra anao ihany koa amin'ny manodidina anao fa aina no fetra raha manaraka ny Jesosy Kristy io, fa tsy vitany resaka fotsiny ihany. Andeha aritsika hanaraka ity hiri ty, ary tsy hanaraka fotsiny ihany ny sofina, fa ny vava koa afaka manaraka izany. Aina ny tena retoko manaraka, aina ny tena rarana, anefa tsy maintsy hozaka, anefa impona tsy maintsy atao, vetovetoka ilata maneva lay azara naotana, atsitapora nolonanay tena, tatamao anao izay, indefy vetovety izay, ilata maneva lay azara naotana, atsitapora nolonanay tena, tatamao anao izay, aina mpeta aina mpena uweti manoa, alay zanakone sono ana, matena panda matena, panda matua, ayumbiana nakulitana, neto neto zai, ilata maneva lay azara naotana, atsitapora nolonanay tena, tatamao anao izay, indefy
inona no fetra ry tompo mpanjaka ary antsitrapo no anolorana i tena zany tokoa isika tanora raha anara-dian'i Kristy de tsy terena isika, tsy vozonana isika, fa izao hoe antsitrapo tompo no anolorana i tena ho anao. Ary tao anatiny ny hira zay narahantsika iny ihany koa de zao hoe mitaky fahafoizana zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ny fanarahanao amin'ny tompo. Eny mety hatramin'ny ainao aza izany. Tsika tanora ty fanamby eo amin'ny fiainana, fa ny fanamby ngeza indrindra mipetraka eo amin'ny lohantsika de tsarovy fa tsy ny fianarana akory, tsy ny asa akory, fa ny tena fanamby lehibe indrindra mipetraka eo amin'ny fiainatsika de ny faharetatsika fanarahana ny tompo. Jereo nge ny namanao hoe zay mety manodidina anao na tao anivon'ny sekoly nisy anao na tany anivon'ny fiarahamonina nisy anao na tao anivon'ny fiangonana nisy anao, firy ny tanora nanana etaeta naradiny tompo, fa firy ny naharitra satria naninona reraka andalana teny fotsy ihany ny sasany. Mila tsarovantsika tanora manko fa ny fanarahana ny tompo de misy ady io, ary zay ny mahafanamby azy. Tsy defi ny defi fanamby zany raha tsy misy ady atreny, ary ao anatin'ny ady atreny de na ianao resy na ianao mpandresy. Ka ny vahaolana tsara indrindra raha te handresy isika tanora de nambara an'le hira teo hoe antsitrapo ny fanoratena, fa tsy hoe noho i dada, noho i neny, noho ny namako no mahatonga anaraka an'i Kristy, fa zao hoe ny foko mihitsy ny resy lahatry ny filazantsara, ny famonjena nataon'i Kristy, ny fitiavana naseho, zay no mahatonga ho resy lahatra anaraka azy. Ary zao raha fantatro zany alaliny, hahavony, ny lavany, ny saka fitiavan'i Kristy zany de samy teny aho hoe aina no fetra ry tompo mpanjaka. Sika tanora rehetra neny mba tena andray an'izany fanamby zany hoe haharitra amin'ny fanarana an'i Kristy aho, satria raha te handroso isika de tsarova fa le ratsika io misitona atsika hiembotro. Raha te handroso isika lay ratsy misitona atsika hiembotro de hoy sisitsika hoe ao are sady tsy androsany tsy hembotra fa laoko mijanona amin'ny toerana misy aho, de hoy ny tompo aminao hoe sitrako ianao raha matimaty, fa aleko anao mafana na mangatsiaka. Jesosy Kristy miantso tanora, na izy anaraka azy na izy tsy anaraka azy, na izy anazy manontolo na izy tsy anazy. Zany hoe tanora mandray toerana hoe aizany misy aho, inona ny position anao, toerana misy anao eo anaty an'Andriamanitra. Tena mpanaradia ve sa le olona tsy hita hoe ahoana, fa mbetika mafana, mbetika mangatsika. De hoy aho amintsika tanora hoe aza mba kristianina thermomètre, fa mety hoe zao kristianina thermostat. Aza mba ho kristianina thermomètre, fa mety hoe zao kristianina thermostat. De izy anontany angamba ianao hoe inona ndray ary zany lazainy namana Camille zany, fa alao aloha angatantsika ny eo amin'ny lafiny teknika. Handefa hira anankiray zay inoko ihany koa, fa zany daholo ny etahitantsika tanora hoe hiteny mitompo manao hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy. Angatantsika ary ny eo amin'ny lafiny teknika andefa zay hira ataon'ny obio izay, hira mitondra ny lohateny hoe tiako niaraka aminao Jesosy. Niaraka aminao Jesosy, na
tena marina tokoa fa tsisy izany olona hoe tsika tanora zany ka tsy hoe anana an'izany fitiavana tehiteny hoe tiako niaraka aminao Jesosy, fa hoy aho teo hoe raha kristianina termomètre ianao de tsy aharitra ny fanaranao ny Kristy io. Fa inona moa le kristianina termomètre? Hitantsika ny fizahana hafanana ireny termomètre rehefa marary isika na mipetraka amin'ny toerana samihafa ireny ihany koa, fijerena maripana zany. De iny maripana iny arakaraky ny ametrahanao an'le fitaovana no isehon'le maripanao, na miakatra na midina, na me mafana na mangatsiaka. Zany hoe arakaraky lay toerana. Ohatra alaiko ny maripana tazoko tanako ety ivelany, hafa ny hafanana iny, asehon'iny eo hoe zao ny hafanana. Raha laiko ihany iny maripana iny atsofoko ao ambany eliko, hafa ihany koa ny hafanana iny. Raha amin'ny andro atoandro eny tokotany misy masoandro be mikaigaina, avokako iny maripana iny, termomètre iny, hafa ny asehon'iny. Fa iny termomètre iny ihany alaiko atsofoko ao anaty frigidaire, hafa ny zavatra asehon'iny. Inona ny tiako lazaina amin'izany? Ny termomètre de arakaraky ny tontolo manodidina azy no hanehoany ny maripana-tsapany. Miovaova araky ny tontolo manodidina misy azy. Zay le atao hoe kristianina termomètre. Kristianina termomètre de tsisy hafa zany hoe rehefa any am-piangonana de mafana, rehefa any amin'ny fitoam-bavaka de mafana, fa rehefa any am-pianarana to miova, rehefa any an-trano to miova. Miovaova be ihany ny hafanam-po amin'ny fanarana ny tompo, satria maninona? Faritan'ilay tontolo manodidina misy azy. Zany le kristianina zay tsy akasitrahan'ny tompo, miovaova. Aza miova ozy izy, miorena tsara, maefa be amin'ny asan'ny tompo. Filamatra napetraky Paoly zany raha nanoratra ho an'ny kristianina tany Korinto izy. Aza miova, aza mba termostat, ka hoe rehefa misy fahoriana de mafana ery fikitra amin'ny tompo, na misy zavatra mahory. Rehefa misy mahafaly, adino ny tompo. Tsy zany ny takin'ny tompo amintsika. Aza miova. Fa inona ngay le kristianina termostat? Hitantsika tsara fa amin'ireny fera fipasohana ireny de misy atao hoe termomètre, misy atao hoe termostat. De rehefa ataonao 20 iny de tsy miova ny hafanana iny eo amin'iny 20 iny. Na ao an-trano ianao mipasoko, na eny tokotany ianao mipasoko, tsy miova iny hafanana iny. Satria maninona? Misy miazona ilay hafananao. Zany hoe ny zavatra anakay rehefa misy termostat, tsy ny tontolo manodidina azy no mampiova ny hafanany, fa lay ao anatiny mihitsiny no miazona ny hafanany. Kristianina koa ve? Tanora kristianina koa ve? Lay Kristy ao anatitsika no tokony miazona lay hafanana misy eo amin'ny fiainatsika. Kristy ao anatitsika. Ka naiza misy atsika, na any an-dalana isika, na any am-piangonana isika, na any an-trano isika, na any am-pianarana isika, tokony hitataratra foana zay hafanam-po amin'ny fitiavana ny Kristy izay. Azay ny tiako apetraka ty ampendohany zao fandarana izao ho amintsika tanora, satria iresaka manko tsika ny momba ny amin'ny atao hoe mila asa isika tanora. Indraindray tsika midonanam-pona isika tanora kristianina, tsy mahita tao, kanefa tsarovy tsy ny zavatra taony tsy misy, fa indraindray tsy fantatsika mazava hoe inona marina ary ny asa tokony ataoko ty tokoa. Zao nefa koa ny mila tadidina, Andriamanitra de tsy afaka ampiasa tsika raha tsy efa nivolavolaina isika. Raha tsy volavolain'Andriamanitra isika
tsy afaka ampiasantsika tanora Andriamanitra. Koa meteza ary aloha volavolan'Andriamanitra amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao, amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, amin'ny zavatra izay renesinao, amin'ny zavatra izay hitanao amin'ny tontolo manodidina anao, amin'ny zavatra izay miantra aminao. Meteza ho tefen'Andriamanitra ao anatin'ireny mba hahatonga anao an'inona ho fitaovana mahomby eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ira miteny vahiny anankiray no ndeha ho arahantsika indray zao, sady ira fanoloran-tena ity no ira ihany koa miresaka indrindra ny amin'izany atao hoe fanefen'Andriamanitra anao, ahatonga anao ho mpanompo mahatoky, mpiasa voazatoetra ao anaty an'Andriamanitra izay. Ira izay antenaiko ihany koa fa amelombelona ny afim-pitiavana ao anatintsika, dia andeha aloha ho arahantsika avy hatrany izany ira izany. C'est toi le potier, l'artisan de ma vie. Oserais-je nier que je suis l'œuvre de tes mains? L'argile s'adresse-t-il au potier en lui disant « Mais tu n'y connais rien ?» Seigneur, viens regarder tout au fond de moi. Je veux que tu saches tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus.
dia isaorantsika ihany koa ny namantsika atao amin'ny lafiny teknika nanomezany antsika nanolorany antsika n'izay hira manorotorony fo sady mampieritreritra antsika izay ihany koa. Tady asa ve ianao tsy mahita zavatra atao ve ianao dia izao no tadidio. Raha tsy mahita zavatra atao ianao dia tsy afaka mampiasanao Andriamanitra. Andriamanitra manko tsy mampiasa olona tsy miasa, ary hitantsika taratra izany tamin'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ an-tany dia tsy niantso olona mipetrapetra-poana izy, fa olona teny am-piasana no nantsoiny. Olona teny am-piasana no nantsoiny mba ho mpiara-miasa aminy. Tady asa ve ianao? Jesosy Kristy te ho mpiara-miasa amintsika tanora, kanefa tadidio fa tsy olona tsy miasa na tsisy atao ny tediavina, fa olona tia miasa ary olona ao anatin'ny sehatry ny asa. Zao manko ny zavatra mampalahelo hitantsika tanora tsara fa indraindray ny manimba ny asan'Andriamanitra. Dia misy tanora rehefa tsisy atao zay vao manao ny asan'Andriamanitra izy. Zany hoe maninona? Lasa fanatseham-banga ny asan'Andriamanitra zay ataony. Bostrozy izy tsika satria tsisy atao izy dia andeha hanompo ny tompo. Tsy zany, tsy zany ny dediavin'Andriamanitra. Ary matetika ihany koa misy isika tanora mianatra efa mety miasa ihany koa dia miteny hoe za aloha tsy afaka hanompo ny tompo fa tena efa be asa be mihitsy dia zao no tadidio. Ny olona miasa ihany ny tian'Andriamanitra ampiasaina, ary Andriamanitra tsy manome izay tsy zakanao, fa asa, sahaza sy antononanao ny tian'Andriamanitra atolotra ho anao. Izy ary no mitontena ho mpanaradian'i Kristy isika. Aoka samy amaly any anivon'ny tokantranontsika avy na amin'ny toerana misy antsika azy avy tsika tanora kristianina. Izy amintsika no mitontena hoe mpanaradian'i Kristy. Ianao dia zao ary. Raha ozy ianao hoe ianao mpanaradian'i Kristy dia izao no lazaiko anao. Misy tenin'Andriamanitra ray ty tiako tadidina ho tsenjery. Jaona 4:12 andininy 2:12. Jaona 4:12 andininy 2:12 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Inona ny dikan'izany? Raha milaza isika fa mpanaradian'i Kristy dia mila hita zany amin'ny zavatra izay ataontsika hoe manao ny asan'i Kristy ve manohy ny asan'i Kristy ve sa manao zavatra hafa. Kristy tsy niantso antsika hipetrapetraka, fa niantso antsika mba hiasa. Kristy tsy niantso antsika ho spectateur, fa niantso antsika ho acteur, manao zavatra eo amin'ny fiainana. Fa voaboasantsika hoe inona daholo ary le asan'Andriamanitra, le asan-drasan'i Kristy amiko. Mbola ho hitantsika zany, ho jerentsika tsiraray avy zany, fa tsarovy fa mitady antsika tanora kristianina pino Andriamanitra mba hampanaovy ny asa. Dia nitoy io Jaona 4:12, Jaona 4:12 andininy 2:12 ary dia ozy izy hoe ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'ny ray. Hanao asa lehibe noho izany ary izy satria izao makany amin'ny ray. Zany hoe tiany Kristy lazaina dia zao hoe afaka manao zavatra nioatra noho ny nataon'i Kristy isika. Satria maninona? Kristy anie raha tetỳ an-tany 3 taona ihany izy ny asa, fa isika manana 5 taona, manana 10 taona, manana 20 taona, mbola be dia be ny zavatra azontsika atao. Ary maninona ihany koa amin'izao fotoana be dia be ny fifandraisana azo ampiasaina, afaka mampita lay asan'i Kristy amin'ny fomba maro samihafa isika. Fanontaniana mipetraka ary ho anasy ho anao dia zao hoe raha miteny hoe mino mpanaradian'i Kristy, moa misy fiatraikany eo amin'ny fiainako ve zany?
fa ny fiatraikany anakay de zao hoe tsy ny fiainam-pananao ihany fa ny fiatraikany ihany koa de zao hoe manao ny asa zay nataon'ny Kristy ve fantaniana mipetraka ho ay sy ho anao zany fantaniana zay mila valiny ihany koa mba ahafahatsika mitondra tena tsara manao ny zavatra zay tian'Andriamanitra andrasana amin'ny Kristy. Marina tokoa fa mino an Jesosy aho, marina tokoa fa mino an Jesosy ianao, fa inona ny zavatra andrasan'i Jesosy kakisy tamitsika raha ohatra ka milaza tena omino azy isika. Fa raha misy zavatra andrasany de zao hoe ny asa ataoko izy no ataony iko. Hojerentsika indray rehefa aveo hoe inona daholo areo asa zay tian'i Kristy ho tanterahako zay nataony tety an-tany. Fa milohan'izany mino an Jesosy aho, mino an Jesosy ianao, ny anak'Andriamaso koa mino an Jesosy Kristy. Nitarika anak'Andriamaso nanao anty hira mitondra lohateny hoe mino an Jesosy aho, mino an Jesosy aho. Izay indray no hira andeha ho arahantsika izao. Mino ani Jesosy zanak'Andriamanitra matiary nitsangana indra isolovona sika mino afa eto izy eto afovoanty manan-kery anasitrana sy amela eloka mino anao atompo zanak'Andriamanitra matiary nitsangana indra nisolovonana mino afaitiana eto afovoana manan-kery anasitrana sy amelany eloka mino ani Jesosy zanak'Andriamanitra matiary nitsangana indra nisolovonatsika mino afa eto izy eto afovoanty manan-kery anasitrana sy amela eloka mino anao antompo zanak'Andriamanitra matiary nitsangana indra nisolofonana mino afa etiana eto afovoana manan-kery anasitrana sy amelany eloka mino afaitiana eto afovoana manan-kery anasitrana sy amelany eloka. Isaorantsika nitarika anak'Andriamaso tamin'izay hira mitondra lohateny hoe mino an Jesosy aho, fa mora no miteneny zany, fa ao ambadiky ny fitenenana an'izany de zao hoe misy andraikitra zay andrasan'Andriamanitra amintsika ihany koa. Inona ary no andraikitra zay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao
raha milaza fa mino an Jesosy Kristy isika. Ozy izy ny Jaona 4:12 andiny 2:12 araky nefa nivakitsika teo artiko tsarotsika tsara zay ten'Andriamanitra zay manao hoe zay mino aho hoy ny Tompo ny asa ataoko no ataony koa. Tsy marina ny hoe tsy misy atao aho, tsy mananasa aho, fa isika rehefa nino an Jesosy Kristy tena anjary misy asa zay andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ihany koa. Fa inona marina nefa ny asa zay mba tena andrasan'Andriamanitra amiko ty. Be lehibe ny olona miteny hoe andao rahalahy nompon'ny Tompo hanompon'ny Tompo, fa lay asa fanompoana ny Tompo no avy mifanaraka amin'ilay asa zay nataon'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe ny miasa ho an'Andriamanitra, nefa zava-dehibe ihany koa ny mahafantatra hoe inona lay asan'Andriamanitra zay ataoko fanaraka amin'ny asa nataon'ny zanany tety an-tany ve izany zavatra izany. Ka hojerentsika izy reo hoe inavy ary reo asa zay nataon'i Jesosy Kristy ireo. Mahafinaritra tokoa manko ny mahafantatra hoe raha tonga tety Jesosy Kristy inona re ny asa nataony. Luka 7:12 raha misy asa voalohany nataon'i Jesosy Kristy tonga tety an-tany de io ambara ny Luka 7:12 andininy 10. Fantatro fa hainao tsy anjero tsy mijery baiboly ary aloha fa andao hoe mba jereo anenivon'ny tokantranontsika hoe inona ny ambaran'izany Luka 7:12 andininy 10 zany. Tena zay tokoa. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha misy asa nataon'i Jesosy Kristy voalohany tety an-tany de nitady ny olombery. Zany hoe mijery manodidina azy izy, na mantatra ny manodidina azy izy, ary tao anatin'izany de zao hoe nitady ny olombery izy. Zay no asan'i Jesosy Kristy voalohany tety an-tany, hitady ny olombery. Zao ny zavatra mila tadiditsika fa ny zavatra sarobidy no dediavina, fa ny zavatra tsy misy vidiny aminao tsy tadiavinao. Inona ny tiako lazaina ao anatin'izany de ny hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona anankiray, ary zany mahatonga azy mitady, satria sarobidy amin'Andriamanitra ny olona. Natonga an'i Jesosy Kristy ny teny nanao hoe tsy sitrako izy ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny ratsy fanaony. Andriamanitra no miteny hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny ialany amin'ny ratsy fanaony. Ary zay natonga an'i Jesosy Kristy mitady ireny olona ireny mba hitondra azy ho amin'ny famonjena. Tadiditsika tanora zany, maniraka tsika Kristy hitady fanahin'ny olona very, ny olona manodidina atsika ireo. Ary rehefa hitatsika de zao hoe ny zavatra manery ny fotsika de hitondra azy ireny ao amin'ny Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Fomba maro samihafa no ahafahana manatanteraka izany, fa zao tsy maintsy miainga aloha amin'ny fitondranao ambavaka hoe iza le olona. Ary rehefa hitanao de zao hoe hoentinao ambavaka izy hoe Tompo, iriny fokoramba anisan'ny mahalala ny famonjenao ty olo ty, fa omenao hoan'ny fotoana afaka manambara ny famonjenao aminy. Ny asan'i Kristy tety an-tany ve hitady sy hamonjy ny very. De ny tenin'i Kristy ve de hoy izy manao hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Noho izany ny asa zay anisany andrasan'Andriamanitra amiko de ny hitady ireo olombery ireo ary hitondra azy ho amin'ny famonjeny
Kristy. Fa raha toizantsika indray ihany koa zay dia ndeha ho jerentsika ny Luka toko 15 andininy 2:30. Inona ny voalaza ny Luka toko 15 andininy 2:30? Dia indrindra ny voasoratra manao hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota hibebaka. Tsy avy iantsony marina aho fa ny mpanota hibebaka. Isany asan'i Jesosy Kristy tety an-tany koa dia zao hoe niantso ny mpanota mba hibebaka. Tsy niantso ny marina fa niantso ny mpanota. Raha misy zavatra mahafinaritra antsika tanora kristianina dia zao hoe ny mifampahery sy ny mifampitaritarika sampino ao dia mifanazavazava ao. Fa raha misy zavatra maniry enin'Andriamanitra dia zao hoe ny hahatonga antsika ho terem-panahy hiantso ireny mpanota ireny, hanantona ireny mpanota ireny, fa tsy hoe hitady azy fotsiny fa ny hiantso azy koa ho amin'ny fibebahana marina tokoa. Tsy niantso azy ho ao amin'ny fikambanana misy antsika na ho ao amin'ny fiangonana misy antsika na ho ao amin'ny sampana misy antsika, fa niantso azy hibebaka. Matetika isika maika hiantso ny tanora namantsika hanatrika ny zavatra izay ataontsika, fa vitsika no mahavita amin'ny hoe miantso ny tanora namantsika hibebaka, satria raha tsy mibebaka izy dia ho very any amin'ny ato amin'ny bokin'ny Ezekia tokoa manko. Ezekia toko 3:30 andininy 9 dia misy ohatra misy teny izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny mpaminany Ezekia manao hoe raha hoy izao amin'ny ratsy hoe ery ilay ratsy fanahy ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ianao kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elony ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Manana andraikitra isika manoloana ny reny namantsika ireny. Inona ny andraikitsika eo anatrehan'Andriamanitra? Dia miantso azy hiala amin'ny ratsy fanahy. Ary zay le fibebahana mampahafantatra ny olona fa mpanota ianao, maty hamonjy ianao Kristy, ary ny fanekenao ny famonjena ataon'i Kristy raha nilatsaka teo ambony hazo fijaliany no manadio anao ary manavao anao, satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Tsarovy ary fa raha misy zavatra anisan'ny asa andrasa Kristy amintsika dia manohy ny asany, araka ny nambarany nanao hoe zay minoa ny asa ataoko no ataony koa. Ny asa voalohany dia ny hitady sy hamonjy ny very. Ny asa faharoa hiantso ny mpanota hibebaka. Engane isika tanora mba samy mba hitoditodika hitady hoe izary ny olona manodidina ataony tompo mavesatra ao am-poko ka mila ampahafantariko azy ny famonjeny. Izary ny olona mila antsoiko ho amin'izany lalany fibebahana izany. Tsy vitany herin'ny tena nefa ny fanambarana izany amin'ny namany na amin'ny manodidina anao, satria ny fitohinan'ny filazantsara na ny faminambarana ny famonjeny Kristy dia tsy efa ny fisainan'ny olona irery ihany fa mila ny herin'ny fanan'Andriamanitra ihany koa. Azay no mahatonga antsika andeha hanaraka ty irambavaka anankiray ity, ira zay
kaloha ny Antatina tondra lohateny hoe omeo hery satria mila hery avy amin'ny Kristy tokoa isika amin'izany atao hoe fanambarana ny teny zany. Omeo hery raha anambara ny filazantsaranao zay to. Ny hery zay ananantsika tokoa dia izay hery ny fanan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika ao izay. Fa raha mbola ho toizantsika ihany le teo hanatanterantsika ilay tenin'ny Kristy manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, dia ndre mbola ho jerentsika hoe inona koa moa no asan'ny Kristy tety an-tany, ino no anisany asa izay naseho an'i Kristy fony izy tety an-tany. Jaona toko 7 andininy 7:70. Jaona toko 7 andininy 7:70. Anisany nanambarana hoe naninona tety an-tany tokoa moa io Kristy io, inona ny asa nataony tety an-tany.
jaona toko fahatelo andiny fena ambiny folo ary aloha inona ary zay raha tadiditsika aitsika tsy enjery tsara mihitsy hoe fa toy izao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa ny andiny fa fito ambiny folo hoe mba toizy kely azafady hoe eo tsika dia matetika tsy tsarotsika nefa jereo anie ny hamaminy zany teny zany sy ny andraikitra zay apetrak'Andriamanitra amintsika ao anatin'izany ihany koa hoy ny voasoratra manao hoe fa Andriamanitra tsy saniraka ny zanaka ho ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Kristy tonga tety an-tany tsy hanameloka fa hamonjy. Inona ny asan'ny Kristy tety an-tany zany tsy ny hanameloka fa ny hamonjy. Ary zay ihany koa no asa anankiray izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Tsy hitondra fanamelomelohana fotsiny ho an'ny olona hoe mpanota tsisy ilana azy jereo ty fiainany tsy zay. Tsy zany ny anisan'ny andrasan'ny Kristy amintsika tanora fa tahaka ny zavatra nataony Kristy tonga tety an-tany tsy hanameloka izao tontolo izao fa ny hamonjy izao tontolo izao. Tsy mila hananantsika zany toe-po ty manamelomeloka olona izany fa ny toe-po mila hananantsika tanora kristiana dia izao hoe malahelo am-panahy mijery en'ireny olona ireny ka manjary mahatonga antsika dia hanambara aminy ny famonjena izay nataon'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana dia hananantsika ilay toe-pon'ny Paoly apôstôly nanao hoe ninitsy salala zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Kristy indrindra fa Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana ka raha miresaka momba amin'Andriamanitra amin'ny voalohany aho dia izay le famonjena nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana zay no tiako ho fantany fa tsy hoe momba ny batisy momba ny tsy fihinanana itsany tsy fihinanana ny roa hoe momba ny tsy fanaovana an'izao hoe fa ny voalohany indrindra dia izao hoe ny famonjen'i Kristy satria tsy tonga teto amin'izao tontolo izao Kristy mba hanameloka izao tontolo izao fa ny hamonjy izao tontolo izao ary zany marky ny fanehoana fitiavana ihany koa ho an'ireny olona namantsika ireny. Ny asanisan'ny miandrentsika koa ve zany dia ny tsy hanameloka fa mitondra ny fitiavan'i Kristy, mitondra ny fitiavan'i Kristy ilay maty eo ambony hazo fijaliana mba hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Fa raha misy ihany koa asa nataon'i Kristy tety an-tany ary mila toizantsika tanora kristianina dia ny voalazan'i Jaona voalohany toko 7 andin'ny 9 tapany 2. Jaona voalohany toko 7 andin'ny 9 tapany 2 manao hoe izao no nisehoany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izao no nisehoany izao no nisehoany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Raha misy zavatra anankiray lehibe mila ho tanterahantsika koa eo amin'ny fiainantsika tanora kristianina dia izay le hoe manohy ny asan'i Kristy amin'ny fandravana ny asan'ny devoly. Fa inona moa ny asan'ny devoly? Voalohany indrindra ny asan'ny devoly dia izao hoe ny hanapaka ny resaka fifandraisana, ny hanimba resaka fifandraisana, zay ny asan'ny devoly voalohany. Ary vavahantsika izay dia izao hoe ny asan'ny devoly dia izao hoe ny handrava ny fifandraisan'ny olona
amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Zay ny zavatra nataony raha nakafanahany Eva izy. Nandrava ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, zay ny tanjony. Ary ny tanjony faharoa ihany koa dia zao hoe ny handrava ny fifandraisan'ny olona samy olona. Tsireo tsara fa raha vao niditra ny fahavitana dia nampidiriny tamin'ny Kaina sy Abely, rava ny fifandraisana. Dia nitatra teo anivon'ny fianakaviana, dia teo anivon'ny fiarahamonina, dia teo anivon'ny foko, dia teo anivon'ny firenena, dia nitatra le fahatapahan'ny fifandraisana teo amin'ny olona samy olona. Raha misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia zay le hoe handrava ny asan'ny devoly. Ka anankiray amin'ny asan'ny devoly dia zao hoe ny manimba, ny mandrava ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy Andriamanitra, ary eo amin'Andriamanitra eo amin'ny olona samy olona. Ka raha misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko zany dia zao hoe ny ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ary ny ampiavana ny olona samy olona ihany koa. Ny ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ary ampiavana ny olona samy olona ihany koa. Ary zany gne nahatonga ny Paoly apôstôly ny teny raha nanambary izy any amin'ny Korintiana faharoa ihany, Korintiana faharoa toko 5 manomboka eo amin'ny 9:20 dia hoy Paoly nanao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mangataka anareo anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba hahatonga fahamarinana, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ny asa tsika dia zao hoe mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ary mpampiavana ny olona samy olona. Tsy hain'ny olona samy olona ny fampiavana matetika raha tsy efa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Dia ozy izy ny tompo any Matthieu 5 manao hoe sambatra ny mpampiavana, fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Antsoina koa zany isika tanora kristiana mba haninona ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ampiavana ny olona samy olona. Satria maninona ny nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly, ary anisan'ny asan'ny devoly dia zao hoe ny manapaka fifandraisana. Asana itsika ny dikany teny hoe devoly, dikany teny hoe devoly amin'ny teny latina dia ny hoe diabolos, ary ny dikany tena dikany teny hoe diabolos dia hoe diviseur na hoe mpampisaratsaraka. Ka ny tanjon'ny devoly zany dia ny ampisaratsaraka, ary andrava izay fampisaratsarana izay no anisany nahatongavan'i Kristy tety. Ka hoy Kristy manao hoe zay minoa ny asa ataoko no ataony koa. Dia ny fanontaniana apetrao amin'ny fiainantsika tanora kristiana dia zao manao ny asan'i Kristy ave sa manao ny asan'ny devoly. Fa ny asan'i Kristy dia ny fampihavanana, fa ny asan'ny devoly dia ny fampisarahana. Tsara mba hoeritreretintsika tanora kristiana lalina izany. Fa tsarovy ihany koa fa ny anisan'ny asan'ny devoly dia ny mahatonga ny olona tsy hanao izay sitrapon'Andriamanitra, manalavitra ny olona ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manakatsakana ny olona tsy handehanan'ny olona mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra azy, koa manana andraikitra izao sy anao ho amin'izany zavatra izany. Izao nefa mila hita taratra eny amin'ny fiainako, eny amin'ny fiainanao zany hoe satria nandrain'i Jesosy Kristy tompo izay dia niova. Satria rehefa nanan'i Kristy izay dia izy no nanampy anay tamin'ny fandravana ireny faharatsiana rehetrarehetra ireny.
iranakay iarahantsika amin'ireo tanora avy ao amin'ny fikambanan'ny mpiara-maka ny baiboly ao anatin'ilay rakikiranakay venez à lui nde ho arahantsika indray zao ira zay manambara fa satria nandrainy Jesosy Kristy tompo izay dia izay no mahatonga zay le fiovana teo amin'ny fiainana izay ary zay ihany koa no mila ambarantsika amin'ny tanora manodidina antsika hoe ny fananana ny Kristy no manova ary ny fananana ny Kristy no mahatonga lay asany devoly ho rava eo amin'ny fiainanao angatantsika ary ny ao amin'ny lafiny teknika andefa izany ira izany. Zay tanora reto zay miry zao dia manan-kambaro lazainanao niovy izahay tonga vaovao ny antony tsotra dia toy izao satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. Zay tanora reto zay miry zao dia manan-kambaro lazainanao niovy izahay tonga vaovao ny antony tsotra dia toy izao satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. Janjelina masina tany amoky izay fampanota vovonjony Jesosy zanaky ny raha ka ianao say mieno anio koa saina da iarandova ny fiainana mandrakizay. taloha izahay tsy nanao ny tsara fa fefikinota zay tsy voarara tamin'ny farany dia vahaky barara ka nibebaka so ihany fa tsy tara satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. taloha izahay tsy nanao ny tsara fa fefikinota zay tsy voarara tamin'ny farany dia vahaky barara ka nibebaka so ihany fa tsy tara satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. Janjelina masina tany amboky izay fampanota vovonjony Jesosy zanaky ny raha ka ianao say mieno anio koa saina da iarandova ny fiainana mandrakizay. ny fahazaran-dratsy dia tao tokoa namatotra mafy sy nahavo fa noho nefa tonga Jesosy isoa dia niovy izahay fa nahoana moa satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. ny fahazaran-dratsy dia tao tokoa namatotra mafy sy nahavo fa noho nefa tonga Jesosy isoa dia niovy izahay fa nahoana moa satria nanday Jesosy tompo izay satria nanday Jesosy tompo izay. Janjelina masina tany amboky izay fampanota vovonjony Jesosy zanaky ny raha ka ianao say mieno anio koa saina da iarandova ny fiainana mandrakizay. Janjelina masina tany amboky izay fampanota vovonjony Jesosy zanaky ny raha ka ianao say mieno anio koa saina da iarandova ny fiainana mandrakizay. raha fezintsika izay rehetrarehetra izay tamin'ny zavatra zay nambara teo dia ny hoe tsy mila tanora kristianina mipetrapetraka Andriamanitra fa tanora kristianina miasa ho azy. Tanora kristianina miasa ho azy kanefa tsy manao zay tiany atao fa manatanteraka zay zavatra nambarany eo amin'ny jaona toko 7:12 andiny 2:12 manao hoe zay minoa ny asa ataoko no ataony koa. Ka inona ilay asa nataony Kristy? Nitady sy namonjo ny very, niantso tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota ibebaka, handrava ny asany devoly, tsy hanameloko fa haneho ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no anisan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tanora. Zao nefa tsy tanterakitsika ireo raha tsy tantaratra eny amintsika ny fiainana zay nananan'i Kristy ihany koa. Fa inona moa ny anisan'ny fiainana nananan'i Kristy? Jaona toko 9 andiny 2:12 hoy Kristy santenina na hoe izao ny fahazavany zao tontolo zao zay manaraka tsy mandeha amin'ny aiziny. Sananambara izy hoe izao ny fahazavana na hoe izao no tarafo dia ho hitanareo ny tena fiainana. Dia isika ihany koa no nitenen'io Kristy io ihany ao Matthieu toko 5 manomboka amin'ny 4:12 manao hoe
ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo fenina ny tanàna miorina eny mbony tapo tendrombohitra ary tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy any ambaniny vata fa marana fa ataony eo amin'ny fitoeran-jiro zany mba ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavany. Samy teny avy amin'ny mahatanora kristiana hoe fahazavany kristia ary tena raha mivoaka ny ivelany ave hitan'ny olona marina tokoa ilay fahazavany kristy eo amin'ny fiainana. Raha sa mijoro ho amin'izany fahazavany kristy zany isika de sa hanatanteraka ilay asan'ny kristy koa satria maninona ny olona ane mitaratra ity ivelany ny fiainanao aloha vao miaino izay zavatra teneninao. Misy firy moa ny filazany tsara azo vakian'ny olona, misy firy ny boky ny filazany tsara azo vakian'ny olona raha mba fantatrao firy tsy efatra zany. 5 ny filazany tsara azo ny olona vakina de ny filazany tsara voalohany Matthieu, filazany tsara faharoa Marc, filazany tsara fahatelo Luc, filazany tsara fahaefatra John ary ny filazany tsara fahadimy inona ozy izy ianao? Ny filazany tsara fahadimy de ny fiainanao ary io filazany tsara fahadimy io ny tena vakian'ny olona amin'izao fotoana. Ny modely asehonao na tonga Paoly apôstôly nanao hoe ianareo no epistily velona voasoratra ato am-ponay fantatra sady vakian'ny olona. Meteza ho fahazavana ary meteza koa akatahaka ny fiainan'ny Kristy. Matthieu 2:20 andininy fa 7:20 Matthieu 2:20 andininy fa 7:20 toetra anakay izay anisany nasehon'i Jesosy Kristy ho antsika de ozy izy nanao hoe fa tahaka an'izany ny zanaka tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Kristy ary nanompo manahoana ny fananako zany toe-poti manompo ny hafa izany eo amin'ny fiainako. Filazantsara fahadimy ve mila hita taratra eny amin'ilay filazantsara fahadimy ny fanompona fitiavana ty manompo ny hafa fa izany ny tsy ampy eo amin'ny fiainan'ny olona ankehitriny. Betsaka neny olona miraparapy eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao tsy mahita zany atao hoe tsiro ny fiainana izany fa isika tanora kristiana ne no tondra fanantenana ho an'ireny namantsika ireny ka ny fanantenana tsara indrindra hoe tsika aminy dia mifahafahatsika manatanteraka ny asa izay nataon'i Kristy manoho ny asa izay nataon'i Kristy ka hitondrantsika fa ao amin'ny Kristy ihany no misy fanantenana ho an'ireny olona ireny. Espoir en Jésus zay no hira nde hoentitsika melohan'ny tena amara-paranantsika izao fandarana izao angatantsika ny ao amin'ny lafy teknika andefa izany hira izany aloha.
marina tokoa fa betsaka ny olona no diso fanantenana amin'izao fiainana izao, fa engany mba tsy avy amiko sy avy aminao ihany koa no vao mainka andiso fanantenana azy, fa amin'ny fahitany asianao hoe tanora kristianina manana an' Jesosy Kristy tompo tokoa, dia hiteraka fanantenana ho an'ireny olona manodidina antsika ireny. Ary izay no masakazo natolotra ihany koa teto amin'ity fandarana isika samy isika izay niarahanareo tamin'ny namanareo Camira Falimanana ity, resantsika indrindra ny momba ny amin'ny hoe asa izay tokony ho tanterahantsika amin'ny mahatanora kristianina antsika. Dia inona moa izany afa-tsy ny fanatanterahana ny teny ny tompo manao hoe izay minoa ny asa ataoko no ataony koa. Izay asa lehibe indrindra nataon'i Kristy tety an-tany dia nitondra famonjena ho an'ny olona, ka ny andraikitsika tanora kristianina zany dia zao hoe mitondra ny olona ho amin'izay famonjeny Kristy izay. Dia amin'ny herinan'io indray tsika miaona amin'ny alalan'izao fandaharana izao raha mbola sitrapon'ny tompo, fa dia mametraka ny veloma mandram-peona aminareo ny namanareo Camira Falimanana, ary ny fiadanan'ny tompo, ny fahasoavany ary ny fitiavany ene hirotsaka be dehibe amintsika mba ahafahantsika manatanteraka izany asany izany. Hivavaka aloha isika, misaotra anao izay Andriamanitra ray noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay, izay mampatsiaro anay tokoa, fa tsy namonjy anay fotsy ianao fa maniraka anay koa hanao ny asanao, hanohy ny asanao ety an-tany, dia nitondra ny famonjenao, ny fahatsaranao, ny fahazavanao amin'ny manodidina anay izany. Dia misaotra ny amin'izany fampatsiarovanao anay izany, amin'izany fanirahanao anay izany, hahatonga anay tokoa mba hametraka zavatra eo amin'ny androm-pahavelomanay ho amin'ny olona manodidina anay tahaka ny zavatra efa nataonao izany. Misaotra Kristy Tompo, amen. Dia amin'ny herinan'io toy izao indray zany ny fotoanantsika, ary misaotra ny namana atao amin'ny lafiny teknika ihany koa. Mandram-peona daholo tompoko. Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora, ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika, iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.